avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Nahiditra ponja vonjy maika eny an-tany Paul Rabaly Andrianiaina raha tokana le fenitsy afa Yves Maurice Rakotoniaina eo am-piandrasana ny fitaom-pitsarana azy ireo. Ireto faran'izay samy mpanohana ny filoha teo aloha André Rajoelina. Isan'ny loha-piampangana azy ireo ny fanomanana hetsika ao amin'ny famonoana tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Raha ny fanazavana nentin'ny mpisolo tonia mpampanolo lalàna voalohany. Zo fototra ny fisitrahana jiro sy rano hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny fanokafana ny fahadimapolo taonan'ny Jirama sy ny fanokafana ilay tompom-panadiovana rano vaovao teny Mandroseza. Ny filohan'ny fanavaozana izay nanamafy ihany koa fa tsy mivaona amin'ny fanavaozana ny lalana izorantsika amin'izao fotoana. Mbola mandaka ny kolikoly eny anivon'ny fitsarana ka takiana ny anafoanana aingana izany hoy kosa ireo tanora Gen Z nandritra ny hetsika teny Ambohijatovo androany. Ireto faran'izay nanamafy fa fanovana rafitra hanangana firenena vanina ny takiana fa tsy fanovana sadasada. Trano simba kilan'ny afo ary tsy manara-penitra intsony no mbola ihainan'ny ankamaroan'ny mpianatra ho antsiranana amin'izao fotoana. Eo anatrehan'izany manao antsoavy ny solombavambahoaka ny antsiranana faharoa mba hijery manokana ny fanamboarana sy ny fanarenana ireo trano fonenana ho fiantohana ny fahasalaman'ny mpianatra sy ny fianarany amin'ny mpilaminana. Any ivelany olona analiny teo androany no nidina an-dalambe tao Londres manohitra ny fifindram-monina sy ny finoana silamo. Teo ihany koa ireo naneho ny fanohanany any Palestina. Polisy manodidina ny 4,000 teo ny voaterina hetsika manoloana ny toetra rà ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Faly miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity andray ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny fampahalalam-baovao nahiditra ponja vonjy maika eny an-tany Paul Rabaly Andrianiaina raha tokana le fenitsefa kosa Yves Maurice Rakotoniaina eo am-piandrasana ny fitaom-pitsarana azy ireo. Ireto farany moa izay tsy hivina fa samy mpanohana ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina avokoa isan'ny loha-mpiampangana azy ireo ny fanomanana hetsika ho famonoana tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena raha ny fanazavana netiny mpisolo toy ny mpampanolo lalàna voalohany. Tiara Soarvelo. Voarory tamina raharaha fikasana anankiroatana sy fanonganam-panjakana ka nahiditra amponja vonjy maika ny an-tanimora i Paul Rabaly Andrianiaina minisitry ny fanabeazan'ny pirenena teo aloha ary enitsy afay Yves Maurice Rakotoniaina di Yves Mo sekretera jeneraly teo anivon'ny ministerany fizahantany teo aloha rehefa nentina teny amin'ny fampanoavana omaly. Mavesatra ireo loha-mpiampangana azy ireo izay mifandraika amina fanankorontanana sy fikononkononana raharaha famonoana tompon'andraikitra ambony sy fifamonoana eo amin'ny Malagasy araka ny fanazavana fanampiny nomeny ny fitsarana. Rehefa natao ny fanadihadiana teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famotorana dia hita fa nisy ny vesatra izay nianjady tamin'ireo voapanga. Anisan'izany ny fifampiresana amin'ny hafatra amin'ny alalan'ny WhatsApp, ny fanomanana sy fikononkononana hetsika fanakorontanana filaminam-bahoaka. Tafiditra anatin'izany ny fikasana anao fanambarana maro samihafa. Misy ihany koa ny fampiasana pseudo izay ifaneraserana sy ifandraisana amin'ireo olona izay tsy eto toerana. Misy ny fanaovana fivoriana tsokosoko amin'ny toerana maro eto amin'ny faritanina Antananarivo. Misy ihany koa ny fanomanana tetika sy paikady androdanana ny ravi-panjakana izay misy ankehitriny. Voamarina ihany koa ny fisian'ny vola eo am-pampanana entina nanakorontanana sy hanomanana ireo tetika androdanana androm-panjakana misy ankehitriny araka ny fanazavana nentiny mpisolo toy ny mpampanolo lalàna voalohany hatrany. Ankoatr'ireo rehetra ireo dia hita tao amin'ny biraon'ny voapanga ihany koa
ny ampahany amin'ireo volabe izay ho zaraina anatanteranareo zavatra voalaza rehetra etsy ambony. Misy ampahany hita tao anatin'ny fiaran'ny ray amin'ireo voapanga ary voarakitra ao anatin'ny findayan'ny ray amin'izy ireo volabe efa nozaraina mialoha. Mariana moa fa vola malagasy sy vola vahiny euro ireo vola hita sy naparitaka rehetra ireo. Rehefa natao ary ny famotorana ny voapanga tsiraray mahakasika ireo pirofo hita rehetra ireo dia ny fanipaka tanteraka ny valitenin'izy ireo. Nanapa-kevitra ihany koa ny mpitsara mpanao famotorana ny amoaka didy fampisamborana ho an'ireo hafa rehetra voakasikitira raha ity izay tsy nentina teo anivo ny fitsarana. Rasaivina ankoatra ilay miaramira frantsay teo aloha Gibare sy ny kolonely Patrika Rakotomamonjy izay samy nahiditra mponjavonjimaika. Efa nisy olona 12 hafa namdirina mponjavonjimaika ihany koa tamin'ny raharaha fikasana ifofony ny filohan'ny fanavozana mivady. Itony fanadihadiana momba izao hetsika fanankorontanana ny firenena izao hony avy eo anivo ny fitsarana ka andrasana ny toy ny rara. Fahazo fototra ny fisitrahana jiro sy rano ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara nandritry ny fanokafana ny 15 taona ny Jirama sy ny fanokafana ilay tofom-panadiovana rano vaovao tiany mandroseza ny filohan'ny fanavozana izay nanamafy ihany koa fa tsy mivaona amin'ny fanavozana ny lalana izorantsika amin'izao fotoana. Gaeton Andriatsilavo. Miampy 2 sy 2 metatra toratelo indray ny rano voadio ka ho tsinjarain'ny Jirama ho an'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina. Taoriny ny fanokafana ny tofom-panadiovana rano vaovao Mandroseza 2 izay tafiditra ihany koa tamin'ny fanokafana ny 15 taona ny orinasa Jirama. Mbola iampy 2 sy 1 metatra toratelo ny famokarana avy amin'ny Mandroseza 1 izay vinavonaina ho vita ny volana Jona 14 sy 2 ho avy izao. Tsy mbola tratra ny tanjona raha ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy ankehitriny no jerena hoy ny filohan'ny fanavozana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony antony tsy aingitraingitra na aitraitra fotsiny ihany ny fisitrahana jiro sy rano fa zo fototra tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny filohan'ny fanavozana izay nanamafy ihany koa fa tsy mivaona amin'ny fanavozana isika manaraka akaiky ireo teboka telo lehibe. Voalohany indrindra dia ny fanomanana ny fifampiresahana dialogue national zany mba ahafahantsika miroso makany amin'izany fanovana rafitra zany. Ao anatin'izay dia ny faharoa ny gouvernance électorale efa manomboka ny asan'ny seni vaovao zao izay efa nanao ny prêter serment izy tamin'ny herinandro dia efa manomboka mifantoka amin'izay asa fanomanana ny fifidianana zay ny seni amin'izao. Ny ankoatran'izay moa dia miankina amin'ny fifampiresahana dia ny concertation nationale ny manapaka azy inona ny fomba atao mba hampalakilaky an'io. Ary ny fahatelo dia ny famalina ny etaeta ny vahoaka ny filan'ny vahoaka izay maiky indrindra satria ny 2 taona tsy ampy anaovana zavatra betsaka ao anatiny ny resaka rano sy ny jiro. Nankasitraka ny ezaka vitan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miambonantoka ny filohan'ny fanavozana ary nampanantena fa atao ny ezaka miaraka amin'izy ireo amalina ny etaetan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy fa tsy ho an'ny eto Antananarivo ihany. Nitodika manokana tamin'ny mpiasan'ny Jirama ihany koa izy ary nilaza fa tokony fanampy sy fampatoky isika indrindra haneo ny fahaiza-manao sy ny traikefananana amin'ny asa rehetra atao. Hoe ao mba ataonay gasy fa zay malagasy ene mahay ray zay malagasy mifankaty roa zay malagasy mahay miray hina telo reo zavatra telo reo no njoroko ny resaka mafy tao banque mondiale aleo anaovanay malagasy azy ka zao no teneniko amintsika mpiasan'ny Jirama. Raha misy olona anankiray manambadika amin'ny sarabady izy androany dia mbola tsy fantatr'olona hoe iza ny diso vehivavy ve sa ilay lehilahy samy mbola mahay miresaka daholo. Dia rehefa manambady fanondrony raha amin'ireo dia mbola misaraka indray eo izy ny olona hoe enao mihitsika iny ratsy. Zay zavatra zay tsy tsara ho tenenin'olona amintsika satria menomenina tamin'ilay vazaha na sorona ilay vahiny eo menatsika zao gasy dia mifanampy ampisehoany firaisakinantsika ampisehoany fankatiavantsika malagasy ampisehoany banque mondiale fa vitatsika malagasy io mba tsy ho marina ny tenin'ny vahiny hoe tsy maintsy vahiny ihany vao mahavita ny malagasy. Hiditra fotoana mahitany sika izao ka tokony hitsindro sahady ny fomba iatrehana ny tsy fahampin'ny rano
izay mety hiteraka délestage ihany koa ary tokony hay mitsitsy rano ny mpanjifa raha ny fanazavany. Dia fa ijery koa tsika zay ahoana koa ny fandehan'ny délestage atoato mety tsy ho fampino ratsy ianao hoe hiverina amin'ny taloha fa mety hisy tsy ho ampy hiezaka foana tsika amany olana mba tsy hisiny zay délestage zay fa ny eran-tany mihitsy efa manomboka mametraka politika fitsitsiana ny rano. Io zany mba angatahako amintsika malagasy io fitsitsiana ny rano be da be ny any amin'ny quartier any vaky ny tuyau mivoaka miboiboika ny rano efa anatin'ny herinandro tsisy mampandreny jirama mandreneso ny jirama hiasany malaky an'olon'le tuyau fa very ny rano. Dia mba miangavy antsika malagasy mba maiza mitsitsy an'io rano fa io tsy ho anatin'ilay hoe anatin'ilay hoe zavatra tsy mety ritra fa marano azay dia mety ritra io dia mba makahery atsika mba mifitsitsinan'io ny fahasarotantsika tokony mba ho sarom-piaro amin'io ranotsika io. Jaivona tetikasa tanterahana ao anatin'ny PAEP fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola ny fotodrafitrasana joro sy nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Mandroseza. Endrika iray ahitana taratra ny famahana ny olan'ny vahoaka manerana ny nosy isitraka rano fisotro madio. Mahakasika ny fitakiana teny Ankianja kosa indray, mbola manjaka ny kolokolo eo anivon'ny fitsarana ka takiana ny anafoanana aingana izany hoy ireo tanora Zanzaida nandritry ny hetsika teny Ambohijatovo androany. Ireto faran'izay nanamafy fa fanovana rafitra nanganana firenena vanana no takiana fa tsy fanovana asadasada. Rina fitiavana. Nanohy ny hetsika filanjana sorombavety amin'ny mpilaminana teny Ambohijatovo indray androany ireo sasany amin'ny tanora Zanzaida izay mitaky ny fanovana rafitra eto amin'ny firenena. Nanamafy izy ireo fa mbola anjaika ny kolokolo ny rafi-pitsarana amin'izao fotoana ka takiana ny amongorana izany. Fa ety amin'ny fitsarana dia tsy mba misy an'izany rariny sy hitsiny zany fa dia ny kolokolo no manjaka ety amin'ny fitsarana. Rehefa tsy manam-bola zany ny vahoaka malagasy ka miakatra fitsarana dia na izy mikiatra na izy atao hoe tsy na mandovoly zany hoe tiana tenenina tiana iampita mba jerevy manokana lay rafitra misy eny amin'ny fitsarana fa tena milomano ao anaty kolokolo tanteraka. Le fisamborana zay tsy miteny mihitsiny hoe aza atao ny fisamborana fa mba ataovy manara-dalàna tsara. Nitondran'izy ireo fitaranana ihany koa ny fidirana ho miaramila ny engagement izay ambaran'izy ireo fa misy fakana vola tsy aradrariny. Tsy zakanay tompo tena tsy zakanay 60 millions 50 millions vao tafiditra ao amin'io fangatana asa ex-militaire io mba mangataka zay ao amin'ny fitondram-panjakana toto ho an'izay militaire era Madagasikara mba jerevana momba anay zay tompo angatanay indrindrandrindra ao ambony ao. Zany zavatra zany very tompona ndraiky mpanjakana dia efa hitatsika fa zavatra tsy aradrarany kolikoly avolenta dia mbola hoe notsika ihany ve. Décision politique no ilaina amin'io efa averina foana fa décision politique no afaka manafona ny kolikoly io. Iato ny hetsika fanaon'ireo tanora Zanzaida ny sabotsy sy 13 Meo avy izao noho ny fandaminana rano fanazavana. Milaza ny mbola noho ny tolona fitakiana trany izy ireo aorian'izay tsy ahivina trany fandravana ny CENI, ny HCC, ny anteny miram-pirenena no takian'ireo tanora Zanzaida ireo. Andrasana any amin'ny fikoanam-pirenena nomboka ny 7 Jona izao ny fanambakevitra ho raisina momba ity fandravana rafitra takian'izy ireo ity. Fanadiovana ny tanàna kosa indray tokony hiverina amin'ny asan'ny arabe ny trottoir ary ny tsena ho ny teo anivo ny commune Antananarivo renivohitra. Fandaminana sy fanaran-dalàna ary famerenana ny tanàna milony no atao fa tsy fandroahana mpivarotra avelively. Arahoary ny fanadihadiana mahakasika izay. Andro vitsy taorian'ny fitokonana nataon'ireo mpivarotra amoron-dalana izay tsy manaiky ny anisorana azy ireo amin'ny lalan'ny petite vitesse. Tonga niona tamin'ny tompona ndraikitry ny commune ho maly folakandro ireo mpivarotra anaty tsena dia nitoerana. Tsy vita ny manery ny arabe sy ny fivezivezena ho izy ireo mpivarotra amoron-dalana fa manimba sy mamono ny tsenan'ireo mpivarotra manara-dalàna ka antony ombonan'izy ireo hevitra ny amin'ny tokony hanokafana ny arabe. Le izy zany na tianao na tsy tianao ianao ao anatiny dia ny lalana andehanan'ny olona na ny sécurité na ny ao ny olona mivarotra mitondra entana vao elingelina daholo zany rehetrarehetra zany zany niteraka olana ho an'le tsena mipetrahany amin'ny arabe
ny eo ny PDP ny tanàna irahana malala ny momba ny sécurité amin'ny tanànatsika manerana an'ity renivohitra ray manontolo ity hafa ihany izy zao le mba hoe malalaka ny tanàna ny lalana ho an'ny be sy ny maro zay aloha zany efa nametraka taratasy nanao fangatahana mihitsy ho amin'ny mpitatana ny tanàna ny Antananarivo mba hoe kafana an'iny arabe satria nampividy sy ny anara voahelingelina satria misy nge mipetsena tsy tia hiditra anaty toerana any io toerana petite vitesse io taty aoriana ny tena marina zay voafolaka fa tsy le teny amin'ny arabe teny amin'ny arabe raha tsika malala ihany ngamba mifandehantsena eny amin'ny arabe tsy hitovy any hoe voafefy sy ny ohatr'izay. Ankilany fandaminana no atao fa tsy fandroana mpivarotra velivelo ny teo anivony komuna Antananarivo renivohitra tsy maintsy omena toerana ampidirina na tsena avokoa ny mpivarotra tsirairay ny fanazavana. Raha ny vinavina voalaza zany a dia ny henonareo zany dia sy statistika aty aminay a tokony tafiditra le mpivarotra zay no natonga n'le hoe 5 andro ao anatin'io zay a ahafahanay mandinika sy ametraka hoe aiza ny ametrahana zay tsiombo rapitro fa tsy maintsy mivoaka hita zany hoe firy ny tafiditra dia firy ny tsy tafiditra dia tsy maintsy ho alaminay io fa tsy mety raha ohatra ka ny arabe no atao hivarotana iny andehanan'ny fiarakodia zay efa tanjon'izay tsy maintsy ratrarin'izay io moa zavatra ohatran'izao samy manana ny heviny za tsy mandiso amin'ny eritreritrany fa tena tsotra teny tsotra fotsiny hoe ny arabe a dia natao arabe ny tsena dia ho an'ny mpivarotra ny trottoir dia ho an'ny mpandeha mahagaga ihany hoe raha vahoaka n'Antananarivo sy mpivarotra eto Antananarivo rehetra zany tsy maintsy andeha eny amin'ny arabe zany a dia ho aizan'ilay zany lalan'ny tomobily tsisy tsony. Tsy neny amin'ny tsena ny petite vitesse ihany toerana maro no diovina eto Antananarivo sy ny manodidina ranambatra ny tompony andraikitry ny komuna trany. Efa andalam-pandaminana ny fampidirana ireo mpivarotra izy ireo ankehitriny. Andrasana hatreto izay mety ho toy ny ity fandaminana ataon'ny komuna ity sy ny anakeny ireo mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny petite vitesse izany. Fandaminana sy fanaran-dalana no atao fa tsy fandroana mpivarotra manao ny fitadiavany velively. Fa mbola miandry ny famoahana ny décret mahakasika ny indemnité de cré izay natokana ho azy ireo amin'izao fotoana ireo mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Ny indemnité de logement hatreto no efa namoahana didim-panjakana ka hositrahan'izy ireo ka ohatra ny mpampiasam-panjakana rehetra ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao raha ny fanazavana harao ny mahakasika izay. Tamin'ireo voasoratra tanatin'ny fitakian'ireo mpampianatra ny fampiakarana ny indemnité de logement izay mitetina 2 hetsy ariary hatreto no efa namoahana décret na didim-panjakana ho an'ny fonctionnaire na ny mpiasam-panjakana rehetra na sivily na miaramila ka hositrahan'izy ireo ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao raha nambaran'ireo mpampianatra mpanabe. Tsy mbola fantatra hatreto ny daty ivoan'ny indemnité de cré izay nampanantenaina ireo mpampianatra. Indemnité de cré zany a mitovy amin'ny indemnité any amin'ny mpiasam-panjakana hafa misy ny atao hoe indemnité de risque fa nen'ny mpampianatra zany a io indemnité de cré io no mampiavaka an'izay dia io indemnité de cré io no edivana mafy satria rahantsika malala fa arety tsatsany tena mahazo ny mpanabe mandritra ny fotoana fiasana vokatsy niny vokatsy lekre io zany mivovoka hoentiny io tena voka-dratsy ho an'ny fahasalamana dia izay ny antony hoe ny fonctionnaire rehetra miadiny azy zany izao ny indemnité zao ny anina dia davana iny zao nisy décret mivoaka ho an'ny zareo greffier sy ny namany misy indemnité azo koa ny azy ihany zany hoe samy manana ny zavatra takiny zany tsirairay avy fa tsy eto aloha zany nen'ny mpampianatra mbola faralahany foana fa mino aho fa eo andalam-pikarakarana izay ny fandrakana
natao faralanina trany hatramin'izay mita amin'ireo mpiasam-panjakana hafa ny mpampianatra teto Madagasikara. Fotoana ny fanavaozana isika izao, tokony ho jerena akaiky ny fanarenana ny fampianarana sy ny fanomezan-danja ireo mpampianatra raha tiana ny hanana fanabeazana sy fampianarana tsara kalitao sy ampandroso ny firenena. Raha vatan-karama moa iny itovizana ihany fa ireo karazana andaminy te zany ny tena mahamaivana vola raisy ny mpampianatra sy mpanabe izy ny kely indrindra nefa izy ny miasa indrindra fa ny avy any amin'ny primaire zany tena miasa satria amin'ny primaire amin'izao miasa tontolo andro ngefa tsotsy ny talotsiny hoe tapakandro fotsiny maha tontolo andro azy misy an'ilay programme zika dia io zany ny après midi adiny roa isaky ny amin'ny hariva ny anaovana azy zany dia misy mampitombo ny miasa ilay mpanabe nefa ny tena anisan'ny tena mbola tena ambany dia izay ny antony hoe mampijajajaja ny mpanabe hatramin'izao. Ny fanabeazana no fototsy ny fampandrosoana ny zavatra misy rehetrarehetra tsy fandriam-pahalemana ny be dia be izay zava-misy rehetra dia fanabeazana daholo ny fototra izay zavatra izay na izay ranga manongo tena izay mpanabe vokatsy ny zavatra rehetra mitotongana eto amin'ny firenena sy ilay fanabeazana raha ilay fanabeazana zany no mitotongana dia vita ny firenena anankiray. Zany hoe raha tiana pitehana ny firenena anankiray dia fanabeazana io pitehana. Raha 5,000 ny indemnité de cré nomena ireo mpampianatra, niakatra 5,3 sy 1,000 izany amin'izao fotoana, sy 10,000 kosa ny indemnité de logement tamin'ny andron'ny fitondrana Philbert Tsiranana, ka 2,000 izany amin'izao fotoana. Andrasana ny famoahana ity indemnité de cré ho an'ny mpampianatra ity. Fa lafim-baovao hafa kosa indray, natomboka ny fanamboaran-dalana eny anivon'ireo komuna maro izay mandrafitra ny distrika ny Faratsio amin'ny faritra Vakinankaratra. Nafanananao izao fanamboaran-dalana mandina ny 10 kilometatra izay miainga ao Bebozaka miazo ny komuna Antsapany Mahazo ary tonga hatrany amin'ny komuna Ambodiborina izao ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny faritra Vakinankaratra ary ireo zanak'ampelezana any an-toerana. Andrinirina Randriamiarisoa holo any Antsirabe. Efa taonany maro izay ireo tatsaha tao anatin'ny distrikan'ny Faratsio no nijaly teo amin'ny lafiny famoam-bokatra no ny faratsian'ny lalana eny anivon'ireo komuna izay mandrafitra ity distrika ity. Amin'izao fotoana izao dia natomboka amin'ny fanamboaran-dalana hoy ny solombavam-bahoaka Ramitsono Menjanahary ka nisy ny famakiana lalana vaovao izay niainga avy ao Bebozaka niazon'ny komuna Antsapany Mahazo ary tonga hatrany amin'ny komuna Boborina. Lalana mirefy eo amin'ny 10 kilometatra eo no nasiam-panamboarana izay fiara-miasa miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny faritra Vakinankaratra amin'ny fampiasana ireo fitaovana vaventy. Herim-pony vahoaka sy tsy papaika avy amin'ireo malala-tanana ary ireo zanak'ampelezana no miara-misalaha amin'ity fanamboaran-dalana ity. Hoy ny solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrikan'ny Faratsio. Raha jerevana ny lalan'ny Faratsio toka hoe anisan'ny anankiray tena distrika anankiray tena zakangidiny zany distrika Faratsio zany satria tsisy nijery hatramin'izay. Ary izay nanaovana antso tamin'Andriamatofoloha ary porofony zany hoe namaly ny antso tamin'ireny tsenabe mampiray tany Faratsio tamin'ny herinandro lasa iny ary nameza ny gazoal moa zany ao anatin'ny solika ampiodonana andreo satria izay ny tena olana amin'izao fotoana izao miainga amin'ny anarany herin'ny tena tsy paipaika ny zanak'ampelezana tsy paipaika miaraka amin'ny vahoaka eo ihany koa ny fanampiny ataontsika hoe ny tenako moa zany mazava ho azy sareo ataontsika hoe malala-tanana na tretattoerana hatrany Dilambato. Raha jerevana reo lalana mampitoy an'ny commune zany lalana mampitoy an'ny Faratsio makany ramenandro andramiady zany dia tsy mbola nisy tômôbila hatramin'ny amapolo taona maro tsisy nandeha tamin'izany. Tsy fantatry ny ankizy ihany ngambany hoe ohatran'inona zany tômôbila fa zao vao sambany satria tena simba ny lalana any amin'izany commune zany. Lalana koa Faratsio makany Miandrarivo izay tena mampikaikaika ary tena tsy azo alea ary ao anatin'izany hoe jerevana ao anatin'izany fandaminana satria ao anatin'ny fandaminana tanteraka ny ahafahan'ny re commune rehetrarehetra izay amoahan'ny tatsahany vokatra. Ho lalana eto Fianomanana Antsapany Mahazo indray kosa ho atran'ny solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrikan'ny Faratsio dia efa nisy ny antota taratasy napetraka teo anivon'ny ministera ny asa vaventy fa tsy vitan'ny tsy papaika ny fanamboarana azy io fa mila famatsim-bola matanjaka raha ny fanazavana trany. Ny lalana Tsafemomanana Tsapamahazo io dia tena mila financement angizy io amina miliary io vao vita. Tsy vitana tsy paipaika zany io raha zao no atao satria ny arabe lasa ny ambany ny tambary mila rambole ngeza be zany io tena rambole zay vao tena hoe aharitra io lalana io dia zay no namolina hoe aleo aloha le Bebozaka no vakina satria maro ny lalana vao vakina mbola mety afaka atao amin'izay vola eo am-pelantanana fa ry tsy maintsy efa nametraka ny tota taratasy zay eo anivon'ny ministeran'ny travaux publics mba ahafahana
mijery an'izany atao anatina projet mba ahafahana mijery financement ny amin'izany lalana mampitoy any femanana nala amity tsapamaza zay ka raha zavatra misy zany dia hoe tena mety manana tombony be ny commune Tsapamaza aoriana fa am'izao aloha zany raha mahita hoe tsy maintsy natao zay amoahana le vokatra ivezivezen'ny olona am'izao fotoana izao dia tsy maintsy nanao an'ilay bebozaka Tsapamaza iny. Araka izany dia sambany teto amin'ny distrikany Faratsiono nisy fanamboaran-dalana goavana tahaka izao entina hamana ny olan'ireo tantsaha eo amin'ny lafiny famoam-bokatra izay efa nijaly antaonany maro. Fa fananganana groupement d'intérêt économique intercoopérative kosa no tetika asa naroso ny fitalehavana isaparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina Boeny, Betsiboka, Sofiany 12 sy 13 Mey lasa teo hamana ireo olany indostria ao Boeny ka ireo expert mandrafitra ny plateforme no tantsoroka hitady-dalana ireo coopérative mandritra izany. Christian Andriamiery, Koloany Majanga. 17 ireo indostria nahazahoana tonta-kevitra ofisialy vao isa farany ho an'ny faritra Boeny raha tsy hita mazava ny isa ofisialy tamin'ny 20 taona lasa noho ny fiovan'ny fizaram-paritra nisy. Mifototra amin'ny agri-industrie toy ny jono, plastika, savony, menaka, siramamy, paraky, pétrole ary huile essentielle ny asa iantseheran'ireo orinasa ireo. Ny sakana lehibe dia tsy fahampiny foto-drafitrasa, fahasarotany famatsimbola, teknôlôjia, fenitra, fikorontana ny akora fototra, olana ara-tontolo iainana sy ny toetrandro ary fahabangana fahaiza-manao. Nataony fampivondronana ireo kooperativa ao anatin'ny sehatra maro mba hanamora ny fiatrehan'ireo olana izay azo ifanomezan-tanana. Olana voavaha tato zao eo amin'ny resaka varotra avy hatrany mahakasika ny resaka fandrama satria misy mpisehatra amin'ny resaka fitaterana zao mora kely taminay ny anao commission hoe ty fandrama ty alefa any Antananarivo na ty fandrama ty alefa any amin'ny sambo any. Eo ihany koa eo amin'ny resaka tontolo iainana izay misy mpisehatra mahakasika ny tontolo iainana maromaro ato anatiny dia ny fandrama dia mifandray avy hatrany foana amin'ny resaka tontolo iainana. Tombony ho anay zany tsirikevitra izany satria voalohany indrindra dia mametraka ny firaisan-kina eo amin'ny samy coopérative. Faharoa mamaritra mazava tsara ihany koa ny andraikitra ny tsirairay. Fahatelo dia fampahafantarana ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana fa misy zany coopérative zany ary zany coopérative zany manana ny andraikitry ny lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana sy ny firenena. Tetikasa miainga avy amin'ny filana sy mikendry tombontsoa ho an'ny coopérative no antom-pananganana ilay vondrona izay hanamevana ny fahasarotana sedrainy tsirairay. Mihamatianina kokoa zany ny sehatrasa iantseharan'ireo coopérative reo amin'ny resaka haitao ao anatin'ny zany rehefa mivondrona amin'ny sehatry ny union de coopérative zareo. Dia ny tanjona manokana tiana tratrarina amin'ity dia mba hampivelatra ny activité izay ataon'izy ireo. Ao zany izy afaka mahazo formation fampiofanana mahakasika ny fambolena ohatra, eo amin'ny koa ny resaka fanodonana ny vokatra, ny fitadiavana tsena iraisam-pirenena, indrindra ny fitadiavana famatsimbola izay isy commission manokana, cellule manokana mihitsy iandraikitra anazy io zany. Dia ny rafitra apetraka anay moa zany dia misy le union de coopérative izay mitovitovy activité atambatra, dia ao ambonin'iny ametrahana groupement d'intérêt intercoopérative zany karazana plateforme izay ikarakara manokana mihitsy anareo coopérative miombona ao anaty union ireo. Vita ny atrikasa nentina nananganana ny union sy ny plateforme dingana manaraka ny fanasana ireo coopérative rehetra mbola tsy tratrantso mba hiditra ao amin'ny faha 1 sy ny faha 12 ny volana jona ho avy izao. Isento vetivety ao anatin'ny doka foy isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Ndahoary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosy ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Ary fandalorana. Azo atao coussin ho ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage.
ary mbola misy tapimasolotsy amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaralina fa misy refzetiny Tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel café orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny Europe alle tegna top Mina mety amina. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Tapany faharoa fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao mitohy hatrany asa sosialy ataony tetikasa fitrandrana fasimainty Varimata ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny fotsiny amin'izao fotoana na io aza ny fiandrasana ny fanombohan'ny asa fanorenana manomboka amin'ny fomba ofisialy ny fandarana asa mianatra ny tetikasa Varimata ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy fanamevanana ny fahasahiranana ny ray aman-dren'ny mpianatra ho tanterana amin'ireo komuna misy 5 mpiara-miasa akaiky amin'ny Varimata ilay tetikasa mianatra Varimata izay ho totosain'ny Global Communities tohanan'ny tetikasa Varimata iarana miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa araoary. Ankizy-mpianatra miisa ray alina avy amin'ny EPP ao anatin'ny komina Tsiansia, Ankily Maliniky, Belalanda, maro miandra ary toliara voalohany no isitraka ny tombotsoa ao anatin'ity tetikasa mianatra Varamada izay tanterahany Global Community. Nisokana atao anatin'ity atrikasa ity ny famantarana ny fisian'ireo olana misy ny fotony eo milafy ny fanabeazana amin'ny ankapobeny samy nanolotra vahaolana ihany koa ireo mpizaika mba ahafahana mametraka rindran-damina sy ny drafitra matipaika amin'ny fampandehanana ireo asa ho tanterahana ao anatin'ity tetikasa mianatra Varamada fampihinanana an-dakilasy ity. Nampahafantarana tompon'andraikitra teto ihany koa ny tanjona lehibe ao anatin'ity tetikasa ity. Ny fiezahana manjakariva ny hanatsatsan'ny tanjona aloha voalohany satria 14 mois ity projet ity izay antsoina amin'le hoe projet de pilote raha ny programanay dia amin'ny 1er septembre no hanomboka satria hanaraka ny année scolaire miankina amin'ny rentrée année scolaire izay volavolagny maina raha tsisy ny fiovany de 1er septembre no manomboka le izy. L'éducation des enfants, c'est la base du développement. Donc Madagascar, pour un développement durable, doit assurer l'éducation et la santé de la nouvelle génération des enfants malgaches pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur et pour faire la réalisation des activités de Mianatra, la contribution et l'engagement des parents d'élèves est nécessaire. On veut sensibiliser les parents à l'importance de l'éducation pour s'assurer que tous les enfants soient à l'école à tous les jours. Ho fanatsarana hatrany ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra eny anivon'ny sekoly ary ho fanatsarana ny lafin'ny fahasalamana sy fahadiovana ho an'ny ankizy no antom-pisiany ity tetikasa mianatra ity izay tohana ny tetikasa Varamada arabola. Le programme Mianatra cible 35 écoles, donc la moitié des 70 écoles des communes, et ils nous ont demandé d'inclure toutes les écoles. Donc c'est un signe d'accueil positif de ce programme qui est extrêmement, qui est un succès pour nous. Varamada, nous voulons faire ça par étapes. Nous commençons par 35 écoles, c'est-à-dire 10 000 élèves qui seront nourris tous les jours
par des repas nutritifs. Une première étape pour l'année scolaire 2026-2027. Si notre projet minier Varamada progresse, nous envisagerons d'étendre le projet aux autres 35 écoles, c'est-à-dire de cibler 70 écoles au total, toutes les écoles des communes, mais aussi d'étendre le programme sur le volet WASH et aussi sur le volet aide aux agriculteurs pour développer leurs pratiques et pour acheter les vivres auprès des agriculteurs locaux. Attention, dans la première étape, les agriculteurs locaux participeront, mais il y aura des formations et des accompagnements auprès des agriculteurs. E zava-dehibe ho an'ireo ankizy mpianatra ny fampandehanana ity tetikasa mianatra Varamada ity ary manamavana ihany koa ny fahasahiranan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Satria agnanatsika ireo mila tohana ara-tsakafo hampandroso azy mianatra, zay ny tena tanjona ary mankasitraka an'ireo Varamada ihany koa. Miara-miasa amin'ny projet mianatra, manohana gn'ananay hianatra, manampy ny ray aman-dreny izay sahira, handrisika gn'anany hianatra an-tsekoly. Mba ho maro ny ekôly hahazo tombotsoa, dia manahaka izay koa ny faritsy izay tena hoe isian'igny resaky tsy fanjarian-tsakafo mahery vaikana regny isian'ny hanoanana regny mba ho raisiny tetikasa mianatry Varamada ty koa mba isian'izay fanohanana zay fa lafa hitanay azy aloha zany soa ho an'igny faritsy ny fisian'ity. Ny projet mianatra fanatsarana ny fampianarana hoentina mba hampahay ny ankizy, izay ny programany Varamada tandroany. Mankasitraka fa misaotra ny Varamada. Ilaina ny fisian'izao tetikasa mijery manokana ny hoavy mamiratra ny ankizy, izay manambetsaka ihany koa ny ray aman-dreny izao. Ny tanjona iraisana teto dia ny hampiakarana ny tahany fidirana ankizy an-tsekoly sy hitazonana ireo efa mianatra mba tsy hitsoakandahara ny ananivon'ny sekoly fanabeazana fototra ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ao anatin'ity tetikasa mianatra Varamada ity. Fa niampy 17 mianadahy ireo assistant dentaire qualifié nampitantsorika mpanampy matiany eo amin'ny fitsaboana nify sy adivavy eto Madagasikara izay andiany fafito navoaka ny IOSTM Université Mahajanga. Izy ireo izay miantso ny fimpitondram-panjakana indray azy ireo amin'ireo toerana mbola tsy misy mpitsabo nify sy adivava eto Madagasikara. Arahoary ny mahakasika izay. 17 mianadahy ireo piofana ho mpitantsorika mpanampy matianina eo amin'ny fitsaboana nify sy ny ativava andiany fahafito na vita fianarana navoaka ny Institut d'Odontostomatologie Tropicale de Madagascar misalotra anarana aina asa mahomby iaraha mientana ho an'ny fitsaboana nify sy ny ativava. Ampy fehezana ny asa amin'ny kalitao ilaina manaja ny satan'ny fitsaboana tao ny fandaharam-pampianarana azo hoy ny solotenan'ireo mpianatra vao navoaka ireto. Mandritran'izay 3 taona izay moa dia hita tokoa fa nafinaritra nafahana nandray ireo anatra tsy resaka fitsaboana ihany no raisinay ao fa ao ihany koa ireo anatra maro isan-karazany izay ampitany ireo mpampianatra dia tsy ambakan'izay koa nefa ny fahalalana mahakasika ny fomba hoentina manatanteraka ny asa aman'andraikitra mba hanamaivana ny fanaintainan'ny mpiarabelona. Dia nandritran'izay 3 taona izay na dia nisy ary ny zavatra sarotra ny lalovana dia nafinaritra ihany izy tao ary mariany antona fa tsy mora ny niatrika an'izay 3 taona izay kanefa tsy nankivy anay izany fa vao may napirisika anay satria tsapanay tokoa fa ilaina dia ilaina ny mpitsabo nify sy ny ativava ary ny mpitantsorika azy ka izay no antom-pisinay mba nasoavana ny mpiarabelona. Na dia eo azy ny mbola tsy fahampian'ireo mpitsabo na vita fianarana misehatra amin'ny nify sy ny ativava eto Madagasikara miezaka manatanteraka ny tandrify azy ny sekoly amin'ny fanomezana fiofanana mifanaraka amin'ny filan'ny fahasalamam-bahoaka amin'io sehatra io. Raha manoloana ny filana eto Madagasikara dia azo lazaina fa tena mbola tsy ampy izy ireo, tena tsy ampy satria eny amin'ireny toeram-pitsaboana indrindrandrindra ireo somary lavitra ny revohatra isan-karazany dia matetika ny mpitsabo nify na ny dentiste ihany no manao ihany koa ny asan'ny assistant dentaire ny amin'ireny toerana ireny. Dia tena hita zany fa tsy mbola ampy mihitsy amin'izao fotoana zao ny isan'ireo assistant na assistant dentaire qualifié sy mivoaka avy eo aminay. Ny sekoly moa eo ihany le hoe mamolavola tsy afaka mampitombo koa nefa izay ny isan'ireo le hofanina eo amin'ny sekoly satria lay capacité d'accueil sika na le
toerana ahafahana mameno zany fahaizana mampalalana zany a noho n'le toerana zay tranainy a sy tery dia tsy maintsy a eo amin'io isa 30 ihany no raisinay isan'ny taona farafabeny dia niezaka atao zany a ary antsoavy indrindrandrindra ho an'ny tompon'andraikitra amin'ny ambaratonga misy azy tsirairay dia hoe tokony jerena ireto assistana dentaire zay efa nahavita nivoaka teto amin'ny OSTM ireto satria tena mitondra fanovana sy fanatsarana lehibe dia lehibe ny sehatra ny fitsabonan'ny fiatovava izy ireo rehefa tonga eny amin'ireny toerana ireny. Sampana iray ao amin'ny Institut d'Odontostomatologie Tropicale de Madagascar ny assistana dentaire manofana sy mampianatra ireo izay ho mpitantsoroka mpanampy matianina na assistant dentaire qualifié eo amin'ny fitsabona nify sy ny ativava izay eo ampamolavolana ny andian'ny fahavalo taoriany ireto andian'ny fahafito vao navoaka ireto. Famokarana rambo kosa indray ahina olany tamingana amin'izao fotoana ny rambo amin'ny faritra fitovinany. Ny rambo izay tsinona fa akora fototra ilaina amin'ny rary ary manana ny lanjany eo amin'ny kolotsaina sy ny fanatanterana ireo fomba mampanao any toerana. Gaeton Andriatsilavo. Mialany tamingana amin'izao fotoana ny rambo izay isan'ny fotom-piveloman'ny mponina ao Vohipeno. Ny rambo izay zava-maniry fanaovana rary sy tsi any amin'ny faritra fitovinany. Ity zava-maniry ity izay mamelona tany miaro ny tontolo iainana ihany koa no izy mitazona rano. Azo tsinjaina sy ampiasaina izy ao anatin'ny efa-bolana. Mifandray sy mifamatotra amin'ny kolotsaina ary ny fomba mampanao ny faritra ihany koa ny rambo. Ny rambo dia entina hanaovana ny rehetrarehetra ao an-tokantrano na ara-drazana zany na ara-pifaliana zany na ara-pahoriana zany tsy misaraka amin'ny fiainana yaty ny rambo. Ny rambo koa dia hoentinay hivoatra mba hanara-penitra amin'izay hanorenanay orinasa sy hoentinay hivelona. Ho famelomanay indray ity seaperiana ity nanao etsika fambolena rambo miaraka ny fikambanam-behivavy tao an-toerana ny volana Martsa lasa teo ka sanatrambo 10 fototra no novolena tamin'izany. Tsy ampy ireo rady fanazavana ka iantsona ireo malala tanana rehetra handray anjara amin'ny etsika Ambaladify ahafahana mamboly rambo raha etsy fototra. Ambaladify tompoko dia efa hatramin'izay fa haiza manao ny vehivavy amin'igny faritra igny hoentina hampitana hevitra, hampitana fihavanana, hampitana firaisan-kina indrindra ao an-tokantrano ka hampitana fitiavana zany raha bangoina amin'ny teny tokana. Ka izay indrindra no nandraisanay hoe alao mba hampahafantarina ny olona moa inona zany hoe Ambaladify zany. Tsy izahay ny namorona an'io tompoko fa efa fahaiza manao ny vehivavy efa hatramin'ny elabe amin'igny faritra igny. Tanjona hatrany ny fanampiana ireo mivelona amin'ny seaperiana rary ao amin'ny faritra fitovinany. Ny tantara sy ny mampiavaka ny komuna Mahitsy indray ary dia aratsika atao anatin'ny zanam-panjarana fantaro izay iarana amin'ny rina fitiavana amin'ny ity alina ity harao ary. Ambotrakely ny anarana ny antsona ny Mahitsy talora ny ara-tantara. Voalaza fa ny foko manendy izay nipetraka tao Nosy Vola no ny andohan'ny tanànan'ny Mahitsy. Ny forona avy amin'ny fanorona lalana ireo olona niainga tamin'ny tanàna iray. Andeha ho any amin'ny tanàna iray hafa izay nifanakaiky teo ihany no nahatonga ny anarana hoe Mahitsy taty aoriana. Ireo foko manendy ireo no anisany tompon'ny tena tanànan'ity Mahitsy ity satria anisany mifandray amin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana tany Andapa ry zareo. Ary misy tanàna anankiray antsoina hoe Masinandrina. Dia misy tanàna anankiray koa Nandizana. Dia rehefa manitsy avy eto makena Nandizana dia manao hitsin-dalana eto amin'ny tanàna antsoina hoe Ambotrakely. Zay izy teo Ambotrakely le tanàna ny fahalalantsika azy nyty tanàna Mahitsy ity hatramin'izay. Ary taty aoriana le izy rehefa ozy ny mpanjaka hoe rehefa veto amin'le hoe Masinandrina rehefa mivezivezy makeny Nandizana dia hoe iny manitsy amin'iny lalana iny, mahitsy amin'iny lalana iny dia le Ambotrakely niova ho Mahitsy taty aoriana dia mivadika Mahitsy ny anaran'le tanàna mahazatra antsika amin'izao fotoana izao io. 30 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara amin'ny lalam-pirenena faha-efatra no misy ny komuna ambanivohitra Mahitsy distrikana Ambohidratrimo.
Isan'ny mpamokatra voatabia voalohany eto Madagasikara ity komuna ity, toy izany ihany koa ny fananany lemaka lehibe amin'ny famokaram-bary. Raha ny resaka fambolena indray dia anisany manana vokatra betsaka mahitsy raha tsy lasitsika ny resaka vary manana lemaka moriandro izy tena ngezo lemaka moriandro io anisany mampiavaka mahitsy ny vokatra vary miakatra ao anatin'ny lemaka moriandro io ary mamatsy ny tanàn'Antananarivo sy manodidina izy. Eo ihany koa ny resaka voatabia, anisany mpamokatra voatabia voalohany eto Madagasikara mahitsy satria tena betsaka ny voatabia mivoaka eto eo amin'ny 3 camion na 4 camion isan'andro farafahakeliny ny vokatra voatabia mivoaka eto mahitsy izay amatsiana Madagasikara mihitsy tonga hatrany Nosy Be, Mahajanga, Tamatavy, Tananarivo. Fokontany manodidina ny 130 eo no mandrafitra ny komuna ambanivohitra mahitsy amin'izao fotoana. Manana ponina manodidina ny 9 eo izy ka ny 520 isanjaton'izay dia tantsaha avokoa. Any Antsiranana mbola miaina amin'ny trano simba sy kilan'ny afo fa ihany koa fonenana tsy zarizary ireo mpianatry ny oniversitena Antsiranana amin'izao fotoana. Manoloana izany nanao antsoavo ny solombavambahoaka Antsiranana faharoa hijery manokana ny anamboarana sy fanarenana ireo trano fonenana ho fiantohana ny fahasalaman'ny mpianatra sy ny fianaran'izy ireo amin'ny mpilaminana. Ricardo John Reveli, Kolo, any Antsiranana. Eto amin'ny universiten'ny Antsiranana dia mbola mipetraka amin'ny trano simba tanteraka ireo mpianatra. Vokatra fihetsiketsehana nataony tamin'ny 7 volana lasa izay sy fanteran'ny fodrafitrasa dia mbola mitohy ny olana amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ato amin'ny universiten'ny Antsiranana. Ao ny sasany dia efa trano kilan'ny afo no ipetrahana, ny hafa kosa efa tsy mifagnaraka amin'ny toe-pahasalamagna intsony. Nanao antso ny solombavambahoaka Antsiranana faharoa mba hijerena manokana ny fagnamboarana ireo trano fonenan'ny mpianatra eto amin'ny universiten'ny Antsiranana. Hitantsika izy teo ny trano amboary mbola misy ary tsy zanaka degodefo koa ny ratsy trano fa ny zanaka malagasy jiaby izay mipetraka amin'ny université ato ratsy trano aby ka magnentana antsika jiaby. Atsika jiaby izay mananjanaka na tsy mananjanaka mba hitodika am'izay aby ato mba afahandreo magnatanteraka ny fampianarana mama condition maha-olombelona. Izy ty ato fiafiafiana ny hitatsika ary tsy an-trano nefa ny zanaka atsika miezaka mba ty ahaiza igny ka tsy maintsy mipetraka amin'ny ratsy zarizarika ho atsika jiaby malagasy tsy vaky volo zay fikambanana misy zay mipetraka eto Antsiranana mananjanaka eto mba angatagna atsika jiaby hitodiky izaha agnamety olo-tagna ny zanaka atsika fa ny raha mahazo mafy. Rehefa avy ny orana dia mite sy idirany rano ao an-trano. Ny varavarana efa tsisy azo raisina ary tsy misy toerana fivoagna. Simba koa ny installation jiro sy ny fotafitrasa ao agnatin'ity universiten'ny Antsiranana ity. Tegna tiry zay amin'ny trano ato, tegna marariny zegny ato amin'ny université resaka trano, installation sinitarina, vao trano koa mbola mitete dia WC zegny tsisy. Eto ma zay aza mpiantsany INDD mipetraka amin'ny Diobodé mikekana ro remandreny mba hanampizay amin'ny resaka trano zay. Fa hita ma député navy namaly antso fa isorana manokana zay nisy ny le mpiara-miasa aminany. Tsy tonga tamin'ny tagnampolo fo ny solombavambahoaka ny Antsiranana faharoa nitondra fagnampiana ho an'ny mpianatra avy amin'ny distriktan'ny Antsiranana faharoa igny. Nanolotra ny briky izy indesiny ny mpianatra agnamboatra ny trano fonenany. Ny trano fonenan'ny mpianatra eto amin'ny université Antsiranana dia mbala mitaky vahaolagna maharitra satria tsy azo ekegna fipitrahana amin'ny trano simba sy tsy manaraka fenitra hoy izy ireo. Ny fagnamboarana trano fonenana dia tsy fanirena fotsiny fa azo fototra ahafahany mianatra ampilaminana. Maresaka avy any ivelany ihany koa tompokilasy tompoko vavy no entintsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Akasitrana feno anao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Mina meterna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yassine, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.